Leo fatapandrano satsy leo. Leo teresta satsy leo. Ireo vahoaka leon'ny zava-misy ankehitriny no aoka hitsangana hoy Gaskar fenosoa filoha mpitarika ny Mouvement Gasikara. Nentaniny hanohana ny kandidà napetraky ny Mouvement Gasikara laharana faharoa amin'ny biletà tokana ho amin'ny fifidianana ny 12 Desambra ho avy izao. Mamy Rakotompanahatra na Zoky Mamy ireo rehetra mendrandra fanovana. Nisongadina tamin'ny kabarin'I fa tsy mipetraka ireo tsao mandoko politika ny tenany ho volomboasary sy mena. Hery vaovao hanovan'ny fiainam-bahoaka ny Mouvement Gasikara hoy izy. Ny Mouvement Gasikara dia fivolana politika izay manolotra be talana ny tsangana tamin'ny 20 ny vola aogositra 2024 fivolana zay leo ny olona mampijaly ny vahoaka tsy manisy rano tsy manisy jiro leo saty leo. Ny Mouvement Gasikara dia leo loko orange fa ny Mouvement Gasikara ihany koa dia leo ihany koa any amin'ny lasa fampianoatra tsy mavita manokana hatramin'izay fa afahantsika mitondra fanovana eto ambony Antehiroka Gaskar fenosoa sady tsy mila timma no tsy mila TCV OLOM-BAOVAO atolotsy Gaskar fenosoa afaka hitondra ny fanovana afaka hitondra fampandrosoana ho anareo eto izany fa izoko mamitokoatovany metsika orakorana mampiazoko mamy. Nisongadina tamin'ny kabarin'i Zoky Mamy ny famerenana ny hasin'Antehiroka. Ezaka isan'ny vaindohan-draharahany rehefa tafapetraka amin'ny toerana ny tenany. Antehiroka no hasin'I arivo, hasin'I arivo zany hitanao hoe avy eto Antehiroka zany ny fiakarana raha ho an'ny arivo. Hitanareo raha hiditra amin'ny rova zao ny mpanjaka taloha mbola mandeha mahandro eto Mamamba zay vao miakatra any amin'ny rova. Raha nao ataoko hoe hamonondo zao ny mpanjaka taloha ampandrona ety Mamamba zay vao miakatra any lasa tsy manakasina zany le zavatra mandeha miditra any amin'ny rova na ny biby vonono io na ny olona hiditra any amin'ny rova io raha tsy midio eto aloha zany hoe fidiovana fanatsarana ny zava-misy rehetra eto amin'ny arivo eto Madagasikara mihitsy moa zany satria eto ny tena hoe asina ho an'ny Madagasikara. Tena fampandrosoana Antehiroka ny andresaka azy satria ny antony ny asiny zany amerenana ny fomba malagasy ary ny fomba malagasy zany eritrereto ohatry ny vakoka rehetrarehetra. Maninona ny olona avy any ivelany tonga eto amintsika manao mitsidika ataoko hoe ireo touriste sy ny ohatr' zany mandeha mijery hoe aiza ny rova eto, mijery ny rova Manjakamiada, ny rova Nambotrabiby, ireo rova rehetrarehetra amintsika, ny rova Nambomanga, fa io nefa tsy hita raha tsy fantatra le fomba io atao hoe asina. Io asina io zany tiana ho averina ahafantarana hoe inona ny tena atao hoe fomba malagasy ary zay zavatra mbola ezahana ho atsaraina amin'ny taona ho avy io ary zay ny ilatsahana ao anatiny hoe merana dia toka hoe hitanareo mpanao ny asina ao anatin'ny taom-baovao malagasy na hitanareo anahy fa niditra ao anatin'izao toerana zao ankehitriny satria ilaina hanajary sy hamerina ny asina Antehiroka toa.